Niala tambanivolo za niaraka tamin'ny kitapo kely araiky. Ankehitriny mampifandray olona maro sy toerana manjatony. Tamin'izaho 12 taona no niala tambanivohitra. Hianatra chimie minérale teto Antananarivo. Tsela dia naniry hanampy ireo mpianatra vaovao vao tonga tety ihany koa. Rehefa hitako fa nila nandefa sy nandray antota taratasy haingana izy ireo, dia tonga tao an-tsaiko ny hanangana asa kely, fanaterana sy fandraisana koly. Tamin'izay fotoana izay no nahitako fa vahaolona lehibe ny Orange Money. Ho an'ireo mpianatra sy ny fianakaviana izay mipetraka any amin'ny faritany dia tena ilaina ny fomba tsotra mba hifandefasana vola. Lasa safidy mazava ny Orange Money, mora, haingana ary azo antoka. Noho ny Orange sy ny Orange Money dia mirindra tsara ny mora colis izay tetika asako. Ary amin'ny fitantanana sy fandamina ny commande sy ny livraison dia Orange no ampiasaiko. Raha misy zavatra ilaina dia misy mpanolotsaina ny Orange afaka manampy sy manoro foana. Ampiasaiko ihany koa izy io mba hanohanana ny asako amin'ny Facebook. Mora colis olona 570 eo izahay miara-miasa amin'izao ary manome tolotra fanaterana sy fandefasana entana ho an'olon-tsotra sy orinasa. Manana toerana fitehirizana entana eto Antananarivo, Mananara ary amin'ny faritra hafa. Io trekefy io no nahatonga lasa natoko tegna kokoa sy lasa nanapaikyady bebe kokoa. Zareko amin'ny tanora hafa izany trekefako izany amin'ny alalan'ny fiofanana isan-kalahady. Ary tena mahafaly azy zany. Noho ny tambazotra Orange sy ireo tolotra omeny dia mifandray sy mivelatra hatrany aho. Izay mahatonga ny fiainako sy ny an'ireo mpanjifako ho tena mora. Orange, eo anilanao.